Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesús yo, lasanao I Madagasikara. Fiadanane fifoazam-panatanteraka laharana fa 420 ny efana ny loko maintso ao anatin'ny sainam-pirenena indray ny jerevantsika araka ny voasoratra ao amin'ny Ezekela 4:30 andininy 5:30 andawary. Ny loko maintso indray dia loko mitsivalana eo ambanin'ny loko mena dia manambara an'izay voalaza ao amin'ny Ezekela 4:30 andininy 5:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe falazana hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Saheteny ary ny tanàna efa foana Solao dia misy mponina sady asiana manda. Zany hoe homendriky ny dioviny rahan'i Kristy ny firenena ka ho lasa tany vaovao tahaka ny Sahetena sy hisy mponina amin'ny endriny vaovao izay hisy manda ho fiarovan'Andriamanitra amin'ny ilany ankavia sy manda avy any ambony ho fiarovan'i Kristy. Ny manda dia midika rojo-bavaka tsy miato anafaingana fifoazam-panahy. Tahaka ny voasoratra ao amin'ny Ezekela 4:20 andininy 5:30 dia ny vatosoa rehetra hitao ao Edena dia misy eto Madagasikara ary ny vatosoa rehetra misy amin'ny Jerosalema vaovao avy any an-danitra mbola hisy eto tany dia mbola misy eto Madagasikara koa. Wow, tsy tongatonga ho azy efa antso ho an'ny fifoazam-panatanteraka ndao hivavaka andao hindo fiadanane Izanu I Madagasikara aminao I Madagasikara I tanin'Andriamanitra Izanu I Madagasikara aminao I Madagasikara ni sahani ebena Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, hoazinao ny tanindrazanay.